Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fianarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salamany Vady sy ny groupe izay manesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro tolo mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarana. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasany babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miaino aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Matoko sy mino fa efa ampahireto indray tsika androany. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao resy lahatra an'izany ary avana marary. Ka dia araroto fotoana izay ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra fa misy olona amin'izao fotoana izao any amin'ny hôpitaly any te hanafatra mpanompon'Andriamanitra hitondra tenin'Andriamanitra na dia 2 minitra aza fa tsy afaka miditra antsony ny mpanompon'Andriamanitra fa ianao aterina any tokantranonao ny tenin'Andriamanitra androany ka dia tonga soa dia arabaina malita hatramin'ny farany. Amelo ny zavatra aloha andoroantsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo ampirantan'Andriamanitra. Andoroa mpandrotsika na mbavisika mami tondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Dia miarabantsika na vita n'iny weekend iny indray dia arabaina natratran'izao alatsinainy manomboka indray tsika amin'ny hazakazaka ara-panahy dia ho tahin'ny tompo anie tsika rehetra ifampahiretana itsika nyity androany ity. Androary ranavavy mamia omenanao avetrany ny fitenenana. Mbola hiara hivavaka tsika napetraka izao fotoana izao fiainam-pilatanan'Andriamanitra. Vavaka Jesosy malalo mbola fary misaotra sy midera ny anaranao izay. Misaotra anao Andriamanitra amin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra ny fitahinao, misaotra ny fiarovanao. Raha mbola nomena fifinana mahaverina ny ankatonga soamantsara eto amin'ny vavaka fiambenana. Andehan'ny afatrao, andehan'ny teninao Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy malalo tsy niherinana ny tanjaka eto Jesosy nafahana tonga eto fa no fahasoavanao sy ny indrafonao. Isaorany ny anaranao no fitahinao anay na makivaky ny mpitolo andro iny hatramin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra indrindra Jesosy irokehitrian'Andriamanitra dia petraka fiainam-pilatananao mangataka amin'ny fanatrianao Jesosy indrindra famelan-keloka amin'ny tsirairay avy mamindrafo amin'ny tsirairay avy Jesosy ninina fahotana izay tsy araka ny sitraponao izay nataonay mifona aminao izay tsirairay avy. Tonga eto izay Jesosy ahitady ny voninahitrao mangataka ny fanahinao masina Jesosy tena handrafitra ity fandaharana ity mba fahanay mandray hery mba fahanay tena votoso ny fanahinao masina Jesosy malalo ny tenitra izay efa feto amin'ity androany ity. Aoka ny fanahinao masina Jesosy tena mangy ny fony tsirairay avy indrindra re mangeta eto izay mihazakazaka Jesosy hamonjy ity fandaharana ity. Fanahinao masina Jesosy tena anafaingana ny dia. Ny fanahinao masina tena ampianatra Jehovahandriamanitra tahiny mpanomponao pasteur izay mamelabelatra ny torotenanao any Jesosy tena nendry ny vavany mba fahanay Jesosy manao tena mandray hafitra avy aminao tena hitoetra anatin'ny fonay tsy handalo fotsiny eo anatin'ny sofonay Jesosy ny teny izay efa fety fa tena iraikatra anatin'ny fonay Andriamanitra ary hamonjy Jesosy avy zato Andriamanitra tsy manapahataperana ny teninao anatin'ny fonay sy ny fanahinay. Jehovahandriamanitra manatreha feno ity fandaharana ity ninina sady devoly Jesosy
amin'ny anaranao Jesosy tsy ambinina tsenaketsy nampahefana ny asan'ny devoly asan'ny maizina fangeningenena rehetrarehetra izay mikitiky ny connexionnay indrindrandrindra amin'ny anaranao Jesosy any devoly izay mitondra mitarika anatin'ny torimaso amin'ny anaranao Jesosy tsy ambinina tsenaketsy nampahefana fa ny fanainao masina Jesosy tena hanjaka ny ranao any Jesosy tena handrafitra ity fandaharana ity taiza tsirairay avy Andriamanitra ny partage rehetra izay atao Jesosy ny maso rehetra izay mahita ity fandaharana ity tsy andalo fotsiny Jehovah'Andriamanitra tena mba handre Jesosy tena mba hanapa-kevitra Jesosy tena handreny afatrao marina Jesosy malalo misaotra anao Jesosy apetraka feram-pelatananao izany vavoka izany mba voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy io amen. Alleluia. Makasitraka indrindra aranam-bavy Monia tamin'ny vavaka mamy be izay noentinao teto Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Raiso ary mitsodrano ny tsodrano dia amin'ny bokin'ny Job toko 7:10 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Alleluia. Job toko 7:10 andininy 7 hatramin'ny 7 ny tsodranotsika amin'ity androany ity vaky toy izao minaran'i Jesosy fa azo kapaina ny azo azafady fa azo antenaina ny azo satria na dia kapaina azy izy dia mbola mitsimboka indray ka tsy maintsy isy ny solofony na dia efa tonga antitra ao amin'ny tany aza ny fakany ary maty eo amin'ny vovoka ny fotony raha mahare ny fofon-drano izy dia hitsimboka indray ka handrahaka taka ny hazo tanora nambolena. Ny tsodraniko aminao dia izao engane ity toriteny fitombavaka irahantsika eto ity ny tenin'Andriamanitra izay renesinao eto androany dia ho taka ny fofon-drano dia ho reniny ny fakanao dia velona indray ianao ny anaran'i Jesosy amelona ny finoanao ampiakatra ny finoanao amelona indray ny fanantenanao ny tenin'Andriamanitra izay renesinao eto amin'ity androanytika dia raiso izany tsodrano izany Melosoa be anjana Arabia Saoudite tonga soa Erika Rack France azana so Sylvie Koweït Thierry Berthelot France Erika Rack France Rosemine France Aimé Manambotso France Jessica Patiti France Marie-Jo États-Unis Tata Kamalala France Fenandrakoto France Claude Arazaka France Ekerandrenasolo Madagascar Mirarandria Malala Allemagne Itody Noeline France Angèle Pagès France Jesosy Mandresy Madagascar Soameva France Lilira Farala tonga so France Madagascar Satia France Yama Koweït Lovlitina France Kadaka Malala France Saint-Apostole Madagascar Zana Monique Dubaï Artisanat de Madagascar France Mirarandria Malala Allemagne Erika Rack France Marina Tiana Canada Jessica Patiti France Melosoa be anjana Arabia Saoudite Zana Monique Dubaï. Alléluia. Lovely France Rantarina Marie Charline Madagascar tonga so ny Charline faly be zany mahitanao tahiny tompontsika rehetrarehetra. Alléluia. Inona ary ny fahasoavan'Andriamanitra ndraisinao tao anatin'izay inona ny azonao hijorona vavolombelona tonga fijorona vavolombelona tsika tonga sokoa Tina Rakoto Arzaka France inona ny fijorona vavolombelona azontsika anomezam-boninahitrin'Andriamanitra za androany dia tena efa andeha anomboka tany amin'ny tamin'ny 1:10 atoandro dia nakianao publication ary avana hoe very ny telefonako tandre aminareo raha maray message hafahafa na mahita zavatra hafahafa fa misokatra aminy compte Facebook tsy hitako ny telefona za mampiasa telefona roa rehefa isan'andro dia rehefa mandeha mivoyage za dia mampiasa telefona 3 satria mivonona be rehefa mivoaka ny territoiren'ny La France dia telefona anankiray zay sisa no mandeha naiza naiza fa ny sasany to dia mikatso daholo tsisy connexion intsony dia nefa nio efa reraka mihitsy telefona io dia zay zany mahatonga an'ilay hoe ohatr'izay dia ilay telefona anankiray io fampiasako efa reradreraka io tsy hitako nanomboka tany amin'ny tamin'ny 1:10 atoandro. Tonga soa aloha Jessica Patiti France dia tonga soa Marie-Angela Dubaï Andrina Suzel Suisse Normalala C Madagascar Marie-Jo États-Unis Len Charline tonga soa efa nyteneniko teo. Alléluia. Dia very ny telefona dia ao zany
de raha ny tena mana zany tokony anao ilaza aminareo hoe very ny telefony sao misy message na ko misokatrany ny compte misokatrany ny compte misokatrany ny zavatra maro de mbola tsy andefa n'le soratra foana de mbola tsy mety mihitsy saiko hoe very le telefony nefa de tena notediavina am'raiky ambe folo amy roa ambe folo amy ray amy roa amy telo amy efatra amy dimy amy enina amy fito tsy hita nitetezina daholo ny efitrano nitetezina ny fiarakodia zay nidirana notetezina natsoko daholo natsoko zay toerana ny garage nidirako nandeha vitesse sy natsona sao de mba ny tompo tsy aty ozy le olo tsisy an'izany aty tsita tena tsita notediavina sokafina hatramin'ny ningaina hatramin'ny tapihan'ny tomobile nijereko isaky zay toerana ny lalovako sao de napetratsena tsita de zao zany ariva teo am'izay zany andeha teny aminareo am'izay hoe very ny telefony de tena ohatra tsy mampinana mihitsy no zany de vavaka am'izay aho zay fanamasina enao nge ho azao mahita an'izay alleloia enao nge ho azao mahita an'izay taintompo fa ry zazana miadana tonga soa Côte-Daniela Belgique tonga soa toy Jesosy mandrakizay ary mainina Rosolka tonga soa Ingenia Rodriguez de vavy mivavaka teny azay hoe fanamasina nge sao mahita zao de lasa am'izay andeha iverina hitady oza andeha iverenako daholo le tômôbila sy le toerana rehetra nandehanako any keo tato trano hatrany amy garage jereko lasa am'izay averina de nakao le tômôbila ny savaiko ela be tamy maraina de inona ozy nareo en plus zany ny andro efa alina de vo niondrika ohatry zao tsy nahitany de io le telefona mirehatra tapalatsaka ataony entre ny frein à main ny tômôbila sy le seza milatsaka tena ao anelalelan'le ao am'le tena juste ao amin'ny telefona ao le izy milatsaka fa nazava de ozy misaotra fanamasiny hita le izy nefa de nijereko ke atao hatramy maraina nojereko fa rehefa tamin'ny any lasa zay nampirehatra an'le izy mirehatra za le andeha hijerena de ny andro maizina de mirehatra io le telefona inona moa zany nampirehatra azy nampirehitra fanamasina teo tsy very le telefona ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy very ny telefona fa ro manakaraka an'izany nanao andehananao contrôle technique amin'ny fiarakodia androany ny fiarakodia zay nataoko contrôle technique de misy zavatra zay zany tokony tsy halany an'le izy zavatra kely nefa manelingelina kely izy io de mbola lany andro kely ndray zany raha ohatra ka izay fa nahita fitita am'reo andana ozy izy akarakaro fotsiny ozy izy fandana fa ataoko lany halleluia to de lany contrôle technique de am'izay mamboa mandamina kely azay zavatra kely le izy mandamina kely azay zavatra zay zany rapitra milamina meny fa satria raha tsy zany de nasy mbola miverina lany andro sy lany fotoana nefany any amy 30 kilometra mialany trano manao zay zavatra zay de lasa lany fotoana fa de nahita fity andana ozy izy fa alleluia raha de fa namana ndana fa tsy manina fa ataovy tsara lala mino io alaniko io alleluia de zay ny fitsona vavolombelona voninahitra n'Andriamanitra tsara Jesosy anjaranao ndray zao inona no azonao ambara inona ny azonao tenenina inona no azonao inona no zavatra azonao amezam-boninahitra n'Andriamanitra androany aza manaiky tsy mijoro vavolombelona zany ry havana fa soavana zany fa afaka mijoro vavolombelona zany anjaranao ndray ary zao atolotra anao ampitiavana be tirity zay rehetra mandalondalolana zay rehetra kivikivy de atolotra azo manoka ny tirity hoe mahereza foana ianao fa ianao nge olona tahiny tompo ny ady mipirina andalo ady ianao zay de maniny ianao niketraketraka ohatrin'io fa tsy efa nivadiny hoe le ady tany aloha tany misy kely androany de mivay io rehefa avy eo misy kely anarapitso de mivay io raha afaka pitso zay foana ny anao sy Jesosy efa mahazatra anao io sady zany de azakivy ary de atolotra anao tirity de aoriana tirity amaky fijona vavolombelona de avetsika entory teny halleluia hoentina raropsika Marie Angela any a Dubai minofinaritra daholo ary tahiny Jesosy You
Musicaina malefa natiavo Nandalwadi mamai Tudera kayama Tadineza kanyari chayani Nyadima achizai Matiano resi jai Your mind is your conscience Musicana malefa natiavo Nandalwadi mamai Tadineza kanyari chayani Nyadima achizai Matiano resi Marezo folhando Não maros e velocity Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Marezo folhando Não máfia zanhadeti Vai andar se me agulhando Jesus Christi Lei facata non ti vedono Fuia non calasa ti Liro fiana che vina ne efamana tim saci Tu vera kayama Tadineza kanyari chayani Yadima achizai Masiado resi jai Marezo folhando Não maros e velocity Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Marezo folhando Não máfia zanhadeti Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Jesus Christi, Marezo folhando, não máfia zanhadeti Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Marezo folhando Não maros e velocity Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Marezo folhando Não máfia zanhadeti Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Vai andar se me agulhando Da Jesus Christi Vai andar se me agulhando Halleluja. Ny rariko anao dia tsy mofondray mihinana ny fitahin'Andriamanitra omeny anao. Halleluja. Fa tena fahasoavan'Andriamanitra mitohitohy vakana ary fitahiana tena maharitra ho anareo menakavy sy ny ankohonareo sy ny taranaka faramandimby. Amen. Tahian Jesosy ary marina ty anahy. Mahereza izay mandalo ady fa fantatro fa misy mandalo ady eto. Mino aho fa misy mandalo ady eto. Fa zao vitanao sy Jesosy io. Zay fotsiny ataovy ao an-tsaina. Vitanao sy Jesosy io.
hoy marina tena hoe fisaoran'Andriamanitra isaon'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko halleloia hoy izy krozy mina hoe voninahitro n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa de tsara foana ny fitantanany halleloia alléluia oui Thierry Berthelot excellente journée aujourd'hui la santé pas de mauvaises nouvelles le soleil merci Jésus pour cette journée agréable gloire à Jésus alléluia merci Thierry oui Andolina Suzelle hoe de raiky Jesosy fa tena feno fifaliana be androany nahita fahitapity be koa androany alleloia no mba ansinarovany teo mba anelany ihany koa ny ankonako alleloia voninahitra taverinao an'Andriamanitra rery amen alleloia tsara Jesosy misaotra ny ranam-bavamamilo hoe fa nisaotra azy sika teo tamin'ny vavaka mamy be Jesosy amaly fitianao hatrany alleloia hoy ranam-bavako Daniela hoe alleloia misaotra Jesosy malala fa mbola nomeny tombon'andro favelomana sy fahasalamana hatrany sady mbola tonga eto an'io voninahitra ho azy rery alleloia amen alleloia hoy izy zany totojo hoe ny tontolo androko androany de isaorako an' Jesosy fa afaka nirava loha be androany de mba afaka naka aina de narovany ihany koa ny dia lavitra nalehako de isaorako Jesosy ny aro sinomba ary nanome sakafo saza ho any amenakavy kely alleloia amen hoy merysobe anjana hoe misaotra Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany lamina tsara ny tontolo andro feno fiarovana amen alleloia ao anazy izy someva de nena Jesosy malala vita somatsara ny tontolo andro vita somatsara ny asa nahazo fahasalamana hatrany nahazo cadeau avy tamin'olona tsy napozina voakasika be ny foko mbola velonaina tonga eto isika menakavy tsara anao Jehovah ray malala tompony sabata alleloia amen ao anazy firizazana miadana feno fifaninana sy fiadanam-pony ny tontolo androko androany lasa tongavan'olona mpahirezina indray antrano hoy tampoko hoe zaho zay bref ozy izy tsara ny tompo alleloia alleloia hoy izy zokinina ihany koa alleloia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nakasika ny tenin'ny mpampiasako androany hoe anao tena atokisana tanteraka mihitsy ka izay asa mety aminao sy hitanao fa tokony atao de aza miandry ana efa ataovy lamina ny asa mandrarà faly ny mpampiasa tonga soa atao trano de tapahoana soa amin'ny vady aman-janaka de reny Jesosy voninahitra ho azy rery amen alleloia tsara Jesosy hoy erikarako hoe alleloia de raiky Jesosy fa ny tontolo androko androany lamina tsara sady nomeny hery sy fahasalamana no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra izay minakavy ka tafody somatsara atao trano amen alleloia tsara Jesosy misaotra Jesosy malala fa mbola nomenao fofinaina izay minakavy kely de raina hiatrany ny anaranao Jesosy malala hoy kadaka malala alleloia hoy zandrena hoe de raiky Jesosy narovana zay omaly teny amin'ny autoroute nisy fiara teo alohany eny no accident vadibady isaorako Jesosy fa salama mitafy sy mihinana izay alleloia tsika rehefa mahita reny accident de misaotra an'Andriamanitra foana tsy tsika nitratrana izy androany so ty akaikinay teo akaikin'le toerana fandehanako manao contrôle technique nisy asa nasindritanareo ny vaovao nisy motara nifandona tamin'ny camion tena tonga de maty sur le coup pompier io olona io nampalahelo be mihitsy tena enjana tena raha mandrika zany tena ozy hoe adiny roa taorinan'le accident nandalo hoe efa voadioan'ny commune ny rano de efa tsy nahita an'le izy vitako tamin'ny vaovao fotsiny izy hoe eo amin'ny toerana ho alehako mihitsy misaotra an'Andriamanitra sika raha narovan'Andriamanitra amin'ireny misaotra an'Andriamanitra ny ankonantsika tsy tratran'ny accident ohatr'ireny tena fahasoavan'Andriamanitra ireny alleloia aiza moa zao tsika hoy raha nytanena Marie Charline hoe midera Jesosy malala isan'andro mialatsiny raha sila nisy tsitako banga teo fa nisy commentaire ohatrany tsitako kely midera Jesosy malala isan'andro tsy tapaka aho ary misaotra azy fa be de be fa tena tsapako mihitsy ny fanampiana ahy eo amin'ny fiainako manome fahatonina rehefa tojorana ary tena manampy amin'ny asa izay atao alleloia amen tsara Jesosy teriralibenja tonga soa ihany koa alleloia misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fiarovana anay menakavy de raiky Jesosy malala
tamin'ny fahitampitiana ilay zavatra avy tamin'ny patron anay a miafy talohan'ny sabata ary nandray entana mahafinaritra avy tany amin'ny faritra zava-Madagasikara ny zanako androany n'Andriamanitra voninahitra. Aleloia, amen. Hoy Zokiama lavalava, aleloia, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa mbola natratra zao fotoana izao, nomen'ny tompo tombonandro hatramin'ny ankonana sy nahaino loza nahita fitifona amin'ny asa. Aleloia. Raha nitataina fa nisy zavatra tsy ampy ataoko salady, tsy niteneniko tamin'ny patron fa saika ho any amin'ny mpivarotra zay hividy an'ilay izy ary niandry amin'ny patron zaho hiditra tao an-trano zay vao mandeha fa tsy tiako ny fanena amin'ny eny an-dalana dia ho any amin'ny mpivarotra efa ho tonga ny lera fihinanany zay vao tonga izy tsy hitako intsony zay atao narosiko fotsiny ilay sakafo ary napetrako tamin'ny Jesosy. Fa aleloia, tsy niteny izy hoe fa ninona sisy an'ilay izy fa nohaniny zareo sady lany tsara daholo nadio ny vilia narovan'i Jesosy tamin'ny valalam-pandanja sady notakonany mason'ny patron tsy nahita hoe misy tsy ampy ny salady. Aleloia, amen. Tsara Jesosy, aroso amin'ny anaran'i Jesosy fa tonga dia voatakona amin'ny mason'ny patron sy ny lelany. Aleloia. Hoy Aingodina Rodriguez, aleloia, dia nay Jesosy fa salama tsara daholo ny ankorana misaotra azy koa fa vita soamantsara ny asa aman-draharaha rehetra. Aleloia, amen. Aleloia. Hoy lovely hoe dia raiko Jesosy fanarovan'i Jesosy ny tontolo andronay fa no tonga tato an-trano dia mbola nitsenainy ny zanako tamin'ny bulletin fa tena tsara be mihitsy ny daholo ny noty ary nahazo appréciation mamy be tamin'ny mpampianatra azy. Aleloia, amen. Aleloia. Hoy izy Andrina Suzelle hoe tena misaotra Jesosy fa tamin'ny fiarovanao ny ankonako. Aleloia, amen. Tonga soa Andrina Solo tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mahafinaritra misaotra reny Jehovah volombelona ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Zay no ela. Aleloia. Zay no ela fa andohatsika hiditra amin'ny torotenitsika izay hoentin'ny ranabavitsika Marie Angela. Izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka dia tsy andrera alitsika fa efa vita raha teo famakina ny témoignage tonga dia hiditra amin'ny toroteny avy hatrany. Ranabavy Marie Angela, anao ny fitenenana. Teny Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia fahitana ny tompo aminareo manakavokely ao. Mbola fifaliana ho ary avy malala no hitondrako indray ny tenin'Andriamanitra kely dia kely eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika fa mbola navorony eto amin'ity fanombohana ny enemana vaovao ity dia samiary mahatratra amin'ny farany. Toetsika hijery ny tenin'Andriamanitra ary alaina tao amin'ny Isaia 9:7 ny 1:4. Isaia 9:7 1:4. Isaia 46:4. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia mandra-pahantrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny, izany no hitondra sy hanafaka. Aleloia, amen. Isika olombelona rehefa malala indraindray rehefa miasa saina sy sahirana amin'ny zavatra iray dia adinoina zavatra maro. Ny misy zavatra iray nampiasa sainantsika zany dia lasa any ny hery rehetra, lasa any daholo ny eritreritra rehetra dia any ka misy zavatra tokony atao hafa mba adika aty dia lasa adino. Kay saika hanao an'izao aza teo dia lasa zany taferitreritra ny zavatra aty dia adinoko indray ilay zavatra tokony ataoko. Ohatrohatr'izay.
Za zao dia manana an'izay fahazaran-dratsy zay mihitsy hoe misy zavatra iray mampiasa lohako iny mampanика anahy tonga dia na avily aiza tsy haiko na avily aiza fa amin'iny foana raha tsy efa hoe mivaha iny na hoe ohatr'izay zay vao hoe mandeha amin'ny tany hafa zany lohako fa dia anatin'iny foana dia efa mahazo tobin-tsaina indray za avy eo hoe efa hoe tsy anao hiady fa Andriamanitra hiady ho anao fa anao kosa mangina dia kay tsy izay no tokony hieritreritra an'ity betsaka fa avelako any ity rehefa ianao zay mahatsapa anao hoe avelako any ity dia tsy hitanao tsy azonao ina ty tsy azonao sara-tsaina koa ilay izy avy eo dia ohatran'ny hoe mivaha ho azy any mivaha ilay izy tsy hoe mivaha ho azy moa zany fa nisy hitan'Andriamanitra ny asa tao ohatran'izany ilay izy fa ny Andriamanitrika dia mifanohitra amin'izay. Ny Andriamanitrika rehefa malala dia manana ny asany koa izy amin'ny zavaboary namboarina dia ohatra zao hoe mamposaka ny masoandro izy maraina ny andro mamposaka ny masoandro izy ka adino ny olanao adino ny mombanao tsy izay na hoe manodina ny tany sy lanitra izy ka adino ny mombanao tsy izay Andriamanitra na manodina ny tany sy lanitra izy na mamposaka ny masoandro izy dia tsaroany lalandava foana ny fisianao. Inona ozy ny teo hoe mandra-pahaantitra reo mbola hoela zany raha sitrapony tompo za zao 7 amin'ity taona ity raha tahiny teo mbola velona nasaman-tsara dia mbola hoela voafotsy voly dia manana fanantenana zany za mahatomboka eto raha amin'ny Jesosy raha Jehovah nefany no tompoko manana fanantenana zany za hoe izy ahoana hoy izy ity na dia mandra-pahantrareo aza dia tsy miova aho Jehovah io ary mandra-pahafotsy volonareo izao ihany no hisahirana mitondra anareo izao no nanaoka izao ihany no hitrotro izao ihany no hitondra sy hanafika inona koa rehefa malala inona koa tadiavintsika efa misahirana Jehovah efa mitrotro Jehovah hitondra sy hanafaka tahaka antsika ny mibaby amin'ny fiteny faritra moa mibaby hoe manao babena ao antsika reny samy miteraka dia tamin'ny mbola ilay mitaiza kely dia babena trotroina ohatran'ireny ataontsika ny zanantsika hatramin'ny mandra-pandehanana hoe matanjaka tsara fa tsy mandra-pahaantitra fa isika nefany mandra-pahaantitra antsika izany hoe fiainantsika iray manontolo mihitsy zany dia hotrotroin'i Jehovah ahafahan'i Jehovah ary mbola hisahirana amintsika koa izy. Misy olana anao dia misahirana izy avadika kely ny boky mikasika ny anarany $100 vary $100 ohatra avadika kely ito ny anarany Alleluia avadika anazy avadika ny Jehovah io tsy adinoko ny zanako amen tsy hisy adinoana zany isika fa
Ny zavatra rehetra zany manana ny fotoanany daholo, manana ny izay fomba hanehoan'Andriamanitra azy. Fa tsy hoe ny hafa ohatran'izao ny hafa tanteraka ohatran'ny niaraka nangatambavaka dia mety hitovitovy ny zavatra nangatahana na tsy hitovy ary. Fa ny hafa ny tanteraka, ny hafa ny tsy tanteraka dia mitenena hoe nanadinana Andriamanitra. Tsisy tanin'Andriamanitra ny fiainako ohatran'izao hoe tsy ariavy malala, tsy manao an'izany Andriamanitra fa mitovy daholo isika ankoatran'ny devoly foana tsy mitovy amintsika. Ankoatran'izay dia mitovy daholo ahoana ny ten'Andriamanitra ny ataony mihavaka ny manompo azy sy tsy ny manompo azy. Dia isika manompo izany manana tombony. Dia izay tokoa tokony hoe hanantsika fahatokiana lehibe indrindra. Hanana fahatokiana tena faratampony hoe Andriamanitra miahy ahy, mitrotro ahy ary hanafaka ahy amin'ny ady rehetra. Fa mandalo ola anao, mandalo sesadrana anao, ninona ny zavatra mandalo aminao dia tsarovy foana fa na dia hampahantitra antsika ny ary dia eo am-pelatan'Andriamanitra ny fiainantsika. Tantarako zavatra ianareo tamin'ny siklona iny moa raha malala dia tena tao anatina vakiviana, tao anatina alahelo ataoko hoe ny olona presque 90% ny Tamatave, mponina Tamatave moa izany voakasika tao anatiny moa no tenanay. Nazanona tsy izany ary mikasika ny tranonay ilay trano tsy tranonay, tsy andainga tompoko, tsy tranonay ilay trano fa mbola manovo fa nipetrahanay tao anatin'ny 9 taona io trano io. Dia na dia tsy tranonay ary ilay izy dia mampalahelo ihany ilay tompony ary mbola tsy tapa-kevitra tena hiala satria ny mpianatra izany hoe akaiky tsy mila transport ny mpianatra mandeha mianatra dia mbola tsy nanetreritra hoe hiala. Fa ino ny zava-nisy dia tsy maintsy nanao ny fifindrana, tsy maintsy nifindra. Nefa ny zavatra nitsoahako tao anatiny izany lafy tsarany dia izao. Io trano io vao tonga tao izay dia efa nanao bara tamin'izay fotoana izay. Amin'ny anarako izany io bara io tamin'izay fotoana. Dia izaho moa lasa tany Omana iny dia nivavaka tafiditra tany Andramokakaiza ao ty dia tsy nikasikasika mihitsy izany izaho. Dia natrotro an'zareo mihitsy ilay izy na vola amin'io aza tsy niraisiko mihitsy tsy mampiditra nanarary amin'io. Nefa misy ifandraisany ihany satria izaho ihany manifa tranon'ny zareo. Ilay bara izany sady ao hipetrahana ao ny bara. Dia izaho nefa miantoko fa tranon'ny zareo. Dia tadidiko tsara tenin'ny pastera tamin'izay fotoana izay izaho mangatambavaka hoe entina mibavaka mba ho misy zavatra azo solon'io bara io mba ho faty ihany io bara io. Dia niteny pastera tamin'izay fotoana izay hoe ahoana moa raha anabavy hozy izy hoe io bara io tsy mety amintsika, ianao manefa trano izany hoe ohatrany hoe manefa trano anaovana an'ilay bara ihany hozy ianao, manome vana an'ilay bara ihany ianao satria mbola ianao no manefa hofa-trano. Dia tena marina. Dia rehefa miresaka zavatra iny nefa andao hajanona dia lasa resaka be, lasa fifamaliana entre-nay izany. Dia tezitra be foana tantinako tamin'izay fotoana izay dia izaho izany manahy amin'ilay zanako sao dia hiafara hoe tsy hitaizana ilay zanako nefa izy mba hiankinany zanako. Dia iny moa izaho dia na izaho angatambavaka anazy ary avy taty afara tena tsy
tsy nangatabavaka intsony aho tamin'ny groupe fa tsy indraindray foana zany mangatabavaka za tompo zany mangatabavaka mba jereo Andriamanitra bara io atao zay zavatra fantatro fa mety aminazy io inona nialany io ialany bara io de tena isaorako tsy hoe ny fisian'ny cyclone ny tena mahafaly anahy kanefa misy fifandraisany ihany satria raha tsy nisy ny cyclone iny mbola tsy rava le bara. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra hoe aho fa valim-bavaka aho ela zay nirariky bara io faty tsy maty fa tamin'iny cyclone iny tompoko de vakivaky daholo ny toaka tao de ny trano mirodana de tsy maintsy le tompon'ny trano zany tsy haiko mbola hijanona tao ny tantinako tsy haiko hijanona tao de le tompo-trano satria ny toeran'ny tompo-trano koa zany tena potika tanteraka de ato aminareo izy izy mbola afaka amboarinay izy izy de ato zay ny hifindra fa miala tsiny aminareo izy izy mitadiava trano de iny moa vao maika tiako be mihitsy de mitady hevitra tena mitaterina le entana de afaka atao zahay tena misaotra an'Andriamanitra tena faly ary reto faly fa vita le bara de natantinako azy de resy lahatra ajanona amizay le bara tena zay mihitsy io de najanona le bara tsy nanaraka any amin'ny trano nandehanana intsony namena olona daholo nameno moa zany nameno olona daholo le toka de tena afaka reto tena faly iny le teboteboka tao amin'ny le trano robaka hoaizana le hoaizan-dehanana iny nivadika fifaliana satria maty le bara de zay le fotoan'Andriamanitra iny zany fomba nahafatesany bara io de tena isaorako indrindra mihitsy ny fisian'ny cyclone iny fa tsy hoe sanatria hoe faly amin'ny fahavazany hafa fa zay le antony isaorako azy de samia makalesina daholo de mahiriza daholo fa tsy adin'Andriamanitra zay ianao tahiny tompo. Alleluia. Ankasitraka indrindranao anapavy Maria Angela tao anatin'izay fizarana fahatsapana mampezana entinao zay. Alleluia. Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Dia mahafinaritra be le témoignage tena mahafinaritra be faly be meno an'le izy hoe rava ihany le bara ary za koa reto vao hoe le cyclone nandrava bara tena mahay Jehovah tsara zany mahafinaritra be le nareo izay mbola eto sy nareo ihany koa izay mbola manao an'izany ohatra manao épicerie de mivarotra sigara, mivarotra toaka, mivarotra paraky de tadidio fa tsy sitrak'Andriamanitra izany de aza miandry cyclone nandravan'ireo fa tena tonga de atsara fa de misaotra an'Andriamanitra moa fa de zay misy moa le torotenitsika androany zay misy le toroteny androany hoe misahirana angety Jehovah Andriamanitra de vakitsika le izy anaran'i Jesosy mahereza foana ranabavy Maria Angela de sady miarabanao amin'izany fahasoavana zany miara-miasa moa zavatra rehetra azo izay tia an'Andriamanitra. Isaia 1:7 nda vakitsika misy mandininy 7 amin'anaran'i Jesosy miano ary taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely izay ny babeny hatrany Ekibo sy nentina hatrany Amboka manomboka amin'ny fisina zany mandra-paantitra mandra-piala eto tany na de mandra-paantitrareo aza de tsy miova
ary mandra-pahafototsy ny volonareo dia za ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka zany mo za ihany no hitrotro. Eny izany hitondra sy anafaka. Halleloia, amen. Tsika manomboka voany am-boaka dia efa karakarain'Andriamanitra, efa isahiran'Andriamanitra. Teneniko anao ry havana fa isika reto ady mafy mihitsy vao tonga teto an-tanitsika. Misy tamintsika reto tena nikenakenaina mihitsy, efa saika afaka impiry any amin'ny fahafiry volana bevokanao mamanao dia efa saika afaka ianao, dia mba narary mamanao dia saika afa-jaza, dia saika dia mitsivalana indray ianao dia saika tsy azo. Fa zao tiantsika eto tafavory eto. Halleloia, amen. Zava-dehibe zany. Nanomboka tany Ekipa zany tsika dia efa sahiranan'Andriamanitra. Inona no ny zavatra nitranga? Ny sahirana Jehova. Jery ny tosidran'ny mamantsika, jery ny tosidra, jery ny toe-batana. Raha maso isan'andro sao dia mba tsy tafajanona anaty kibo rado, sao dia tsy tafajanona atao anaty kibo Angelina Rodriguez. Halleloia. Hoy ten'Andriamanitra hoe nanomboka tamintsika mbola tany Ekipa sy tany am-boaka dia mandra-pahatsika dia misy zavatra anankiray tsy miova. Misy fomba fiteny hoe fitiavan-dreny tsy miova mihitsy. Marina ihany koa zay. Fa misy koa fitiavan-dreny tena miova. Misy ramatoa zay mpiara-miasa aminay taloha, vazaha izy io. Dia izao no teneniny. Tantara tamiko izy toy izay. Le zanako izy nangalako pôlisy. Dia fa manina ny angalana pôlisy. Efa 20 taona izy mbola mipetraka ao amiko foana. Zany izy sahirana. Izy manomboka 12 taona efa niteny taminy dia davy ianao asa, dia davy ianao toerana ipetrahana. 20 taona izy zao izy rado mbola mipetraka ao. Dia pôlisy mihitsy ny nalaiko. Dia nangalany pôlisy, dia pôlisy mampatsiahy azy ianao tokony hiala ato amin'ity trano ity. Reny io ramatoa fa tsy hoe reny kely na mpitaiza. Manomboka mbola kely aloha za dia tiana, dia kolokoloina, dia mena nono, dia mena sakafo, dia tafiana lamba, dia mitombo, dia mitombo, dia mena goûter, dia toa Nicolage, dia vitanana akanjo, dia karakaraina, dia hatramin'ny 20 taona, hatramin'ny 20 taona, hatramin'ny 30 taona misy fetrany. Fa ny an'Andriamanitra ry havana, isika no miova. Teraka tany am-boaka, dia teraka, dia mandady, dia mitsangana, dia manomboka ankizy, dia zatovo, dia olon-dehibe, dia raim-pianakaviana na renim-pianakaviana, dia efa fotsy volo, dia antitra, dia sy ny sisa. Miovaova isika. Fa ao anatin'izany misy anankiray tsy miova mihitsy. Dia Jehova zany. Halleloia. Tsy miova Jehova. Ary fitondrany tsy fandraisan'ny Jehova antsika sy anao io na firy taona antitra ihany ty. Fa ny fitondran'Andriamanitra tamin'iza 20 taona dia mitovy amin'izao zahako efa ho feny 50 taona. Ho feny 50 taona amity. Halleluia, tsara kosa. Efa antitra fa manomboka me antitra. Nandinika an'izany mihitsy anketo izy na ilany toriteny tena zany hoe nanabavy Angela zany 37. Dia za 50. Ela ihany zany nahainona zany hoe rado. Halleloia. Teo amin'ny tontolo niainako 50. Efa ngeva lehibe zany. Fa mbola tsy antitra kosa nefa. Fa na dia zany aza Andriamanitra tsy miova. Ary zao mandra-pahafototsy ny volonareo. Ary io mbola mitoy io fa mandra-pahafatitsika. Na dia ny fatitsika io ary mbola isahiranan'Andriamanitra. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra,
ny fatomosesika ravana mbola nedivany hoy ny ten'Andriamanitra za no isahirana mitondra anareo. Aika ny fitondran'Andriamanitra atsika ity rehefa tsika zany tena hoe misahirana de misy fahasahiranana zany ao anatiny, tsy mora zany. Teteny aminao zany fa ay ny fitondrana an'asy anao io tsy hoe mahafinaritra akory fa tena manahirana. Ary isambatan'olona 13 miliara zany misy olona manahirana an'Andriamanitra. Isaky ny fiainana anankiray de fahasahirananareo an'Andriamanitra. Ary tsika ireo samy manahirana an'Andriamanitra daholo. Ary tsika ireo samy manana fomba hitondrana antsika daholo. Isika ireo de samy manana zava-manahirana an'Andriamanitra. Mijery antsika tsirairay avy Andriamanitra de hita foana hoe misy manahirana antsika. Manahirana angeravina mitondra zany olona androany mirehatra de rapitso mangatsika de raha afaka pitso asiana ady eo anoloany de zay ndray vao miverina mitady rehatra de mirehatra de mahantra mitaraina de mena vola de variana de verin-dalana de manaonao foana de lany reny volany de miverina de mivavaka mibebaka sy fadiana rey de tonga ndray Andriamanitra de manomboka tahina ndray de manahirana ange zany ndray avany. Manahirana alohan'ny batisa mitaraina fa mandalo batisa ny afo, ao anaty batisa manahirana fa mitady verin-dalana mampitetaina, vita batisa ny herinandro no mirehatra de avy eo aiza le fitiavana voalohany de asian'Andriamanitra. Tsika reto ry havana tena manahirana an'Andriamanitra. Ny fitondrana tsika reto ry havana ka tena enjany, tena enjana. Mandeha eny ny fiainantsika de re varindrina de indray Andriamanitra inona indray reny atokana azy ity mba tsy ho variana andeha asiko ady kely indray aloha ka de asiana ady kely tampotra zany de iny fa mitodika amin'Andriamanitra de mody tsy hanao kely ozy izy Andriamanitra de am'izay miantsoantso bebe kokoa de iny fa miantso zany fa sako valimbavaka kely de tsapa fa mbola moa de afalifaly indray aloha. Alleloia. Tena isan'andro io toe-potsika io miovaova io isan'andro. Zay mahatonga an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy miova fa Andriamanitra de eo foana, de Andriamanitra tena tsy miova fa tena mbola vonona foana isahirana sady mitondra izy no mitrotro izy no manafaka izy. Alleluia. Ry havana malala tadidio manomboka avy fa zasy anao io manahirana an'Andriamanitra. Falitsika manahirana an'Andriamanitra, malahelo tsika manahirana an'Andriamanitra, tezitsika manahirana an'Andriamanitra. Misy fomba fitondrana tsika tsirairay avy reo arakaraka ny toejava misy. Ary sahirana Andriamanitra mitondra tsika. Soa fa Andriamanitra izy. Alleluia. Fa ny zava-mahafinaritra de zao, zay sahirana an'Andriamanitra de milamina. Salamo Salamo 2:20. Salamo 2:20. Salamo 2:20 andininy 12 nge bakitsika. Ny marina ozy amin'olona takan'ny Rofia isandrahaka takan'ny sederan'ny Libanona izy efa nambolena tao an-tranon'i Jehova izy ka maniry akanjan'Andriamanitsika mbola manorobona ihany izy na de vantitra azy. Dovidovotra sy maitso izy mba ambara fa mahisy Jehova vatolampoko izay tsy misy tsiny. Inona ny zavatra nitranga tamin'reto zavatra namboleny reto? Misandrahaka mamololona dovidovotra sy maitso mbola mahafinaritra foana satria naninona? Satria nambolena tao an-tranon'i Jehova izy de maniry ao kianjan'Andriamanitra. Mety izy ianao isahirana an'Andriamanitra ary zany mihitsy ny tena tanjon'ny devoly de mba tsy isahirana an'Andriamanitra amitsika. Ozy izy le
le dadan'le zazavavy kely le lehilahy atao hoe Jairo, le tandapa atao hoe Jairo, maty ny zanany. Tena antsoan'i Jesosy izy hoe androzy izy fa marary mafy ny zanako. Izy ny olona hoe fa maty ny zanako, manino ianao mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany? Reny olona ny teny an'ireny dia député an'ny devoly, solombavan'ny devoly. Satria tsy tiany Jesosy hisahirana ho an'ilay olona. Fa maninona ianao mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany? Nefa ny Jesosy tonga eto an-tany mba hisahirana ho an'azy sy ianao. Zay mihitsy le izy. Tsika mihitsy ny olona manahirana. Manahirana angeravana ny toetrantsika reto. Manahirana angeravana tsika ny fiainantsika reto, fiarahantsika amin'Andriamanitra, ny fitondrantenantsika reto hoe manahirana. Andriamanitra mba te hitahantsika dia hoe ny fiadanana. Dia jerenareo ke i Solomona dia anisan'ny mpanjaka ny adana. Satria tamin'ny fotoana nanjakan'i Solomona dia hoy Andriamanitra tsy asiako ady, sady tsisy adiny tsisy na tsy fandrenesana ady. Nahita fitita amin'ny manodidina azy Solomona dia tsy nisy ady, dia nanjaka fotsiny. Zany hoe jerenareo fa Davida variana salamo voasoratra Davida, ary salamo fampahirezana sy salamo fiderana vokatry ny inona? Tsy vokatry ny harena be, vokatry ny fandresena tamin'ny ady. Salamo no miposaka tao amin'ny Davida. Fa ny Solomona reny no miposaka. Mpitoroteny, tonkiran'ny Solomona, misy ampahany amin'ny obolana, tsisy atao dia manoratra fahendrena fotsiny. Rehefa nandinika dia ety ambany masoandro dia sahala amin'Jesosy manana fotoana satria niadana. Fa rehefa niadana Solomona dia nisy tombotsoa aloha, manoratra izy mpitoroteny, manoratra izy tonkiran'ny Solomona, nanoratra izy ampahany ao amin'ny obolana. Ampahany kely. Fa mpitoroteny tena izy nanoratra azy. Reny aloha dia efa zavatsoa, namela zavatra tsara. Fa nohony tsy visin'ny ady, dia nanao collection vehivavy no nataony. Zany hoe tsy tahany zany. Ampadalovina ady mampalahelo. Tsy ampandalovina ady manahirana. Fa soa Jehovah fa niteny fa izy koa vonona hisahirana. Reto hazo nambolena atao trano Jehovah reto mandrobona ihany na dia efa antitra aza. Satria manino? Satria teo akanjan'i Jehovah izy ny nambolena. Satria maniry ao an-tranon'i Jehovah izy. Azo antoka fa raha maniry ao an-tranon'i Jehovah izy dia mikolokoloana, ny sahiranana, ny karakaraina. Zany nge ny mahatsara ny fiainanao tsika reto ry havany. Kolokoloana amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Avavaina isan'andro isan'andro. Tefitefena amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza mba malahelo amin'izany izy za mihitsy ny nasiana tao anatin'ilay toroteny. Fa raha tsy nasiana tao anatin'ilay toroteny ianao dia iza ary no asiana tao anatin'ilay toroteny? Iza ary mba handray lesona tao anatin'ilay toroteny raha tsy nandray ianao? Alleloia. Ninona mahatonga anao mbola dovidovitra sy maitso sy tena mbola mandrobona tsara io? Satria ianao karakaraina, satria ianao hisahirana. Zao fandaharana zao dia fisahiranan'Andriamanitra amintsika rehetra, tsy ho anareo reny fa ho antsika rehetra rehetra. Dia mbola misahirana Jehovah ho azo anao. Mba haninona? Mba hahatonga antsika androbona na dia efa antitra aza. Raha mbola isan'andro ianao mihaino fandaharana, isan'andro ianao mihaino tenin'Andriamanitra, fa na 30 taona namponan'Andriamanitra ianao, mbola mandrobona ihany ianao. Satria kolokoloana amin'ny tenin'Andriamanitra. Fisahiranan'Andriamanitra amintsika rehefa na mampandeha antsika tenin'Andriamanitra. Ary ity misy teny anankiray zareko aminao endrika fisahiranana ngezabe. Alleluia. Endrika fisahiranana ngezabe. Ndraiky antsika maky manontolo ny Isaia 7:20. Ndraiky bavaka antsika ny Isaia 7:20 ijery endrika fisahiranana ngezabe tsika. Ho porofoko aminao androany
fa tena ny sahiran'Andriamanitra. Ny sahafatelo amby dimapolo andininy manontolo voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo lavalava izy ity fa tiako ny aminaran'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy manao hoe iza nino ny teny nampitondrainanay ary iza nampisehoana ny sandrin'i Jehova fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo tamin'ny tany karakaina. Tsy nanendrika na fahatsara tarehy izy ary raha nijery azy isika dia tsy nisy atsara tarehy aniretsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tian'ny olon-kojerena akory natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoditsika. Sady toy izay kany ny fanontaniana ny famakiana no fa manomboka mijery ianao hoe iza ary zany olona resahany zany. Iza ary zany olona resahanao amin'ny salamy fa Isaia 7:dimapolo zany. Nitondra narentsika tokoa izy sady nivesatra amin'ny fahoritsika. Ka isika nanao azo nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana azy aotsika fihavanana namelezana azy ary nidikapoka taminy nanasitranana antsika. Isika rehetra samy efa nanitaka ny ondry, samy efa navily tamin'ny lalantsika avy isika rehetra. Ary nataon'i Jehovah niahatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Halleloia. Misaotra nareo namaly Jesosy mihitsy ndresahana eto. Andiny fafito nampahoriana izy nefa naritena ka tsy nilobava. Tahaka ny zanak'ondry antinovonoana sy tahaka ny ondry vavy izay moana teo anatrehan'ny mpanety azy. Eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no entina naisotra azy. Ary izy tamin'ny mpiarabelona taminy no nihevitra fa novongorona niala tamin'ny velona izy, tamin'ny tanin'ny velona izy. Ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Ary nokasaina atao tamin'ny olomeloka ny fasany. Nefa teo amin'ny mpanankarenina izy no rehefa novonoana. Na dia nanao ratsy aza, na dia tsy nanao ratsy azy izy, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Nefa andiny fafolo, sitraky Jehovah ny nanolotra sy ampangiry firy azy, rehefa nanolotra amin'ny fanatim-panonerana izy, da hita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia ahita zany izy ka ho afa-po, ny fahalalana azy no anamarina ny mpanomboko marina ny olona maro, ary izy no hivetsatra ny eloko ireo. Koa dia miazy anjara amin'ny lehibe ary zara-babo amin'ny mahery izy rehefa satria nahidiny tamin'ny fahafatesana ny ainy ary natao tamin'ny ho isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotan'ny maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Jesosy ny resahana eto. Jesosy ny resahana eto. Revana malala, rehefa pasika ny andro, dia mivoto mihitsy ny fotsika mieritreritra amin'ny miaramila romanina, sa tsy marina zany. Inona daholo zavatra hitantsika rehefa pasika? Mahita miaramila romanina manatsatoka ny misambotra an' Jesosy aloha, dia matotra azy, dia mitondra azy eo amin'ny sinedriona, dia manatsatoka satroka tsilony lohany, dia manome kamaina azy, dia mandrora azy, dia mikaravasy azy, dia mitondra azy, mampitondra hazo fijaliana ngeza be mavesatra be azy, dia mamantsika azy amin'ny hazo fijaliana, sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Zany no hitantsika izany rehefa pasika. Fa za dia tena anao vai ny fahitanao fa tsisy dikany reny rehetrarehetra ireny. Maiva ny reny rehetrarehetra ireny. Fa ny tena ngeza be ao anatin'ity pasika ity dia ao ambadika izany ny fisairanana nataon'Andriamanitra. Tena fisairanana ngerevana zany nataon'Andriamanitra, zanany natokana tsy nanao n'inona ampitondrana n'izany rehetrarehetra izany. Ny aretintsika rehetra nomena azy, ny fahotantsika rehetra nomena azy, ny kapoka tokony ho amintsika rehetra nafindrany aminazy. Zany ny tena fisairana zany le havana malala la tsy fantatrao. Ary zany ny tena tokony hifantohan'ny saitsika, fa tsy ny karavasy sy ny satroka tsilo. Fa ny fisairana an'Andriamanitra nandinika an'izany tao ambadika. Sitraky Jehovah, andiny fafolo mba mareo amin'ny baibolinao, nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangiry firy azy. Zany ny fisairanana faobe zany le havana malala. Halleloia.
ao ambadiky ny reny fijaliany Jesosy reny a Andriamanitra ny ao ambadiky reny fisairanana tsy nisy ohatry zany ao ambadiky niantsony zany ny eo ambony azo fijaliana Eli lama sabakitany fa tsy neno Jehova reo de mitody mpamosina Jehova fisairanana zany fisairanana ho an'izy ho atsika ho atsika amen de vitan'Andriamanitra tamin'ny Isaia 7:15 ny teniny lazainy fa mandra-pahantrareo de tsy miova Jesosy tsy matoan'ny ankizy riairy any tsy matoan'ny tanora tsy matoan'ny vatombatony fa na de ny fotsivoro niza ka manaiky andray azy ze rehetra mino azy de nisairanan'Andriamanitra tamin'ny Isaia 7:15 mba hanana fiainana mandrakizay zany no fisairanana faratapony zany la tsy fantatrao ho ten'Andriamanitra izany nanao a za ihany ny trotro eny izany hitondra sy anafaka eto amin'ity tany ity a de tadidio fa misy Andriamanitra mitondra anao isan'andro de miova amin'ny fitondran'Andriamanitra anao fisairanana zany tsy mba ataon'Andriamanitra monotone be na safy be mantsina be fotsiny fitantanana tsy samy tantanana mivoaka ny rano de fa isaky ny olona ray fisairanana be dehibe parivan'ny andro na de matory ary ianao misy aminareo manao apnée amin'ny alina adinona miaina ary mbola fasairanana an'Andriamanitra ianao matory Jehova mbola manara-maso anao sao de adinonao ny miaina amin'ny alina afaka manokana manareo zay manao andreny apnée reny amin'ny alina tanoa misaotra n'Andriamanitra tsy manao andreny misy fotoana manao kely any de taitra be midobodoboka mifoa seka diniko ny aina tadidio fa na ianao matory io mbola manahirana an'Andriamanitra Alleluia hotahiny tompany antsika rehetra manomboka androany de zao tenenina vo mifoha ianao androany vo mifoha ianao rapitso alohan'ny atory rehefa ianao mivavaka ny dodina Jehova misaotra anao isairanao ana ty alina ty mifoha ianao rapitso andeha hamonjy ny asa aman-drahatra zao tenenina Jehova misaotra anao misairana na amin'ny afofinaina mahavelona misaotra anao misahirana manome anahy hery tanjaka afahako miala eto ambonin'ity fandrinako Alleluia vo mihitsy nyresaka taminay ny zanakely nanazava momba ny planeta rehetra ao ambony ao izy zany de vari zay mety le zanakely faralahy tena izy zany tena tiany be mihitsy miresaka planeta resaka any amin'ny galaxie tena zavatra tena mahafinaritra azy de mena anazy miresaka de misy zavatra tsy fantatra iny izy resahany eo de hoe ny antony isian'ny volana eo izy papa sy mama miaro ny tany tsy hodikodina be loatra aike zany na ny planeta isairanan'Andriamanitra mba tsy hahatonga tsika hitoetra tsara eto amin'ity planeta tany ty fantaro aza mba manaiky tenen'ny devoly zany aza manirana an'Andriamanitra aza manerana an' Jesosy fa natao isairanao anao mihitsy izy mihitsy nanolo tena isairanao anazy ianao de eo tsika mitoetra tsika sy ny fitondratena tsika sy ny toe-potsika de ahitsy isan'andro de raha tsy asina zavatra mahazo kely isan'andro tsy mba tonga saina de miverina amin'andro zany angetsika sahirana tsika manadino an'Andriamanitra satria mahantra loatra tahiny ny tompotsika manadino an'Andriamanitra satria de efa mba mety ny atao za mahita olona tena variana mihitsy zany olona tanaty fahamarinana zany olona tena tanaty fahamarinana ary olona tena nanam-pahamasinana fa ty TikTok ty refa tena mampitokitoky za tena resy lahatra fa mampitokitoky ty TikTok ty de inona zava-mitranga lasa manao TikTok ohatry ny olona le manao mampimerina eo amin'ny an'io revana tena zay gaga sy Andriamanitra misaoran'Andriamanitra tsika tsy resin'ireny TikTok reny misaoran'Andriamanitra tsika tsy resin'ny ty réseaux sociaux ty revana maraka mety io fiainanao io raha zany tena mampahery anao mihitsy fa mety io fiainanao tsy miseho sy mideraderany amin'ny réseaux sociaux io masoa tsika io nahazo kiraro vaovao anao de ndana naovy am'izao fotsiny
fa tsy voatery anaovana zavatra apotra. Misy olona am'izay fa tena tsy mahazaka zany tsony mihitsy na ataoko hoe misakafo de tsy zaka ntsony hoe tsy ampisaina ohatry ny te hanampofa mily hoe za ty ka olona misakafo ohatry ny te hanampofa mily hoe za ty ke nahazo kiraro zay avo mba nahazo kiraro vaovao zao ry havana malalina tena manirina an'Andriamanitra tsika, tena manirina an'Andriamanitra tsika. Ny ataontsika androany de zao raha nisy zatra ny sahirana taminao marina mitsiny anao de andao tsy sahirantsika amin'ny intsony izy raha andao mba sahirana amin'ny fitoranantsika any amin'ny lany an-danitra ndray izy isahirana amin'ny ara-panahintsika, isahirana amin'ny fikolokolona ny ara-panahintsika fa tsy hoe ny anitsy raha piso zay de efa nitsy fitondran-tena vaovao raha vaka piso lay de andefa ady kely ndray anitsina an'le fitondran-tena tamin'ny maly fa mba efa fitondrana atsika fitantanana atsika fisahiranana zany tantanana atsika andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay no amina fiainantsika isahiranan'Andriamanitra. Mino voarainao zay afatra zay. Aleloia, voarainao zay da iny tompony itsika rehetrarehetra tadio fisahiranan'Andriamanitra Isaia 53 vakinao fotsiny de hisaotra an'Andriamanitra foana ianao fa Andriamanitra ty tena misahirana amintsika amin'ny ambongadiny mihitsy. Hotahiny tompony ianao tonga ny fizarana fahatsapana tapitra ny toriteny mino vavarainao zay afatra zay. Maniry ianao hizara fahatsapana de zao mihitsy ny fotoana fizarana fahatsapana afaka miantso ianao am'izao fotoana zao afaka miantso ianao de zay miantso mazava ho azy de asiana sary de afaka miditra mifantana izara fatsapantsika rehetrarehetra de misaotra sady zay izara fatsapana Halleluia. To de raha mifanitinitina daholo ny appel ny araniditra daholo fa ny Andràlatojo ny tafiditra ny appel ka efa tafiditra ary ny appel Andràlatojo de raha efa vonona Andràlatojo de atao metsika azo fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azo lazaina anao ny fitenenana. Misaotsika rehetra de misorabetsaka pastera na amin'ny fitenenana makasitraka anareo mianadahy tamin'ny mitovy teny fa akasika sady nampahiry ny voalohany tena nahafinaritra aloha sady nahavelom-panantenana no nahitana hoe tena manahirana an'Andriamanitra marina atsika mikolokolo atsika mitantana amin'ny fiainantsika de ny vision'ny vavolombelona Ranabavy Marion Gelata io na de atao ary somary sahirakirana izy ahoana zany ny atao ny zanany mbola any Madagasikara so de tsotra izany taontinina ntsony nefa koa tsy tiany libara tsy hitan'izay atao tena ohatrany hoe mipetraka eo amin'ny toerana de tena hoe sarotra marina fa tian'Andriamanitra tena misahirana ao atsika tian'Andriamanitra nandalina anazy nasian'Andriamanitra siklona de teny raviny potika libara rava libara de ny zanany koa te izany taontinina ny tsara satria tsy noho ny amina nalisy fa siklona loza voajanahary de tena mahafinaritra Andriamanitra tena mahay zavatra tena hienjana amin'ny fitehirizan'Andriamanitra atsika koa le hoe misy sasany mandalo ady de tady iverina amin'Andriamanitra de Andriamanitra aloha manome valimavaka kely misy aminay tata tady angitsingitsindray ara-panahy ameny zavatra mafimafika indray mba hivavaka de tena ohatrany hoe spesial daholo zany tsika rehetra de samy manana ny fomba hitantanana anazy samy hafa daholy fa tena hain'Andriamanitra tsara hoe ty atao an'izao raha mandalo fahatezerana kely de zao ny atao an'ity ry indray raha mandalo fitahina de zao ny atao anazy ry indray raha mandalo fahantrana kely mandalo sy fiasim-bola kely zao ny atao anazy zao ny atao andry zao ny atao andry ry tena mahafinaritra tena mijery atsika Andriamanitra de tena misahirana ao atsika de ambonin'izany rehetra zany moa de Jesosy nomena antsika tena nisahiran'Andriamanitra satria tena be dia be ny adidy tsy maintsy natao tamin'i Jesosy mbo fanafotana atsika de nisahirana ao atsika ihany koa zany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy
dia mahafinaritra dia tainja Jesosy daholo. Alleloia. Mankasitraka ninanao raha todro tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay. Andriamanitra manakaiky fahasoavana ny maro fitianao mitombozy sy fahasoavana hatrany mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Misaotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Zao isika biditra olona hafa manaraka indray. Izy indray ary no ao manaraka izara fahatsapana manaraka. Raha ohatra ary ka efa ao nanavatsika Ingrid Rodriguez dia to dia mitsika aza fitenenana inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Mankasitraka pastera rabe fitenenana dia manoana vetana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka anareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra voaray sy nakasika dia hoe nafiry taona tsika nafiry taona dia Andriamanitra dia vonina ny sahirana amintsika foana dia eto foana izy sady vonina izy ny amin'ny isahirana amintsika dia hoe eto amin'ity tany ity dia misy Andriamanitra mitondra antsika ary vonina amin'ny fitondrany antsika mandrakariva dia hoe raha misy zany zavatra tokony isahirana an'Andriamanitra amintsika dia aoka mba tsy hoe amin'ny hoe ny amin'ny fitondran-tena antsika ilay fitondran-tena tsy mendrika ireny tsy tokony ho amin'ireny tso zany mba ny isahirana an'Andriamanitra antsika fa mba hoe isahirana izy amin'ny fitondrana antsika ho any an-danitra dia izay zany tena nakasika be anahy mihitsy iny mba zavatra mba hoe ny amin'ny fitondrana antsika ho any an-danitra mba izay zany mba tokony isahirana an'Andriamanitra antsika fa tsy amin'ny fitondran-tena antsika tsy mendrika intsony dia mankasitraka indrindra tahin Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao anabavy Ingrid Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Andriamanitra ny amary fitianao mitombozy sy fahasoavana hatrany foana. Alleluia. Amen. Zao tsika hihaino hira anankiray. Azao tsika ty hira ity dia ao anatin'ity hira ity tsika ianao hivavaka tsika ao ambadika ity hira ity dia Alleluia. Azo mba misy mizara mbola misy izara fahatsapana io mbola misy mizara fahatsapana ampidiritsika mizara fahatsapana manaraka. Raha ohatra ary ka efa ao ary raha vamarina ty anahy dia mentsika zavatra ny fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Eo tahiny tompo pastera mankasitraka na amin'ny fitenenana ny nanamarika an'andro any hoe aokatsika oety oetin'Andriamanitra zany ohatrany hoe alohantsika zany aloha Andriamanitra mitantana ny fiainantsika mety izy tsika isahirana an'Andriamanitra fa aza manaiky teneniny devoly hoe tsy aza manatona an'Andriamanitra tena ohatrany nanamarika anareo satria ohatrany miainako ilay izy andrany dia mankasitraka indrindra anareo mianadaty ny toritena dia nanamarika anahy koa ilay hoe Salomona zany ohatrany hoe efa niaina zavatra efa milamina dia nefa tsy kely ny asa vitany fa nisy ihany ny asa vitany fa ohatrany hoe ny akamaroan'ny andro ny ainany teto ambonin'ny tany zany ohatrany hoe laniny tamin'ny resaka vehivavy fotsiny dia tena ohatrany tonga dia nanamarika anazy izay zavatra dia mankasitraka anareo mianadaty Andriamanitra hitata iny tompo daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao nabavy marina tanahy tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakaiky fahasoavana ny maro fitia dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Andao antsika hanao an'ity hira anankiray ity atolotra-pitiavana be antsika rehetra ity hira ity ho voninahitran'Andriamanitra. Aorian'izay isika to dia hivavaka hamarana ny fotoana.
Minofinaritra daholo. Faiao famananana tompoko sy andriamanitro ianao irery atramimizay isaina nometoky hoe asa matahotra anao famombanao ao ary asa mirikiriky afoana izao no andriamanitra fa na dia mandrapantitra dia tsy miova mandrapa fotsy voloanao isairana izao no nanao anao sy trotsoanao itondranao sy anafaka raha sendra ajipana ty zanakao kabeaia zao manako ao ampoko ao izao lay teny maminataona asa matahotra anao famombanao ao ary asa mirikiriky afoana izao no andriamanitra fa na dia mandrapantitra dia tsy miova mandrapa fotsy voloanao isairanao izao no nanao anao sy trotsoanao itondranao sy anafaka na dia mandrapantitra dia tsy miova mandrapa fotsy voloanao isairanao izao no nanao anao sy trotsoanao itondranao sy anafaka Halleluja. Tsy mitsahatra misaotra anao zay Jesosy amin'ny fahasoavana izay nataonao tamin'ity andro ity. Dia amin'ny natanterahany fotoana Jesosy malala tsy tapaka ny fandarana ary tsy tapaka koa ny connexionnay. Fahasoavana avy aminao zany isaoranay ny anaranao masina. Da io Jesosy ny teny izay voatory androany mba voatahiry aty anatinay. Fantatray tokoa ankehitriny fa ay hatramin'izay mbola tany amboaka dia efa nisairanao hatramin'izao. Misaotra Jehovah mbola nisairanao anay. Misaotra fa raha tsy nisairanao zay tsy tonga tahaka izao. Raha tsy nisairanao zay tsy tonga teto androany. Tsy tafajoro teto izay androany raha tsy ianao no nisairana. Misaotra Jehovah. Izao sika rehetra ny tokantrano any samy misaotra an'Andriamanitra. Tadidio ny fiainanao hatramin'izay ny tantanany anao. Dia tadidio fa tao anatin'izany izy fahasahiranana be dia be an'Andriamanitra hitahiny fiainanao io. Andao ry havantsika hisaotra an'Andriamanitra. Andao atsiaro an'izany tsika androany misaotra Jehovah. Misaotra tamin'ny fisahirananao, fa vokatry ny fisahirananao izao fiainana izao. Izao fanantenantsika izao, izao finoantsika izao dia vokatry ny fisahiranan'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Izao izany teny izany mba tsy ho latsaka an-dalana, tsy ho voatsaingo ny vorona mpiasa. Da io Jesosy izany teny izany mba tena hoe haniry foana aty anatinay. Amoa avy zato eny arivo tsy manam-patapelana ary dia hikorina tahaka ny rano velona hiboboka ao fiainana mandrakizay aty anatinay. Anao ny voninahitra ny derany aja ny saotra hatramin'izay ka mandrakizay. Halleluja. Amen. Mampandrotsika nambavitsika Lina amin'izao fotoana izao ivavaka amin'ny firenena. Lina anao ny fitenenana.
Kasifaka pastera nanome fitenenana dia miaraka hivavaka tika marana izao fotoana izao ary hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Jehovah malala tena hoe misaotra anao izay lehibe dia lehibe tokoa amin'izao navitany izany izao vavaka fiambenana izao ary maniandrenao ny lelan'ny mpanomponao tokoa Jesosy mitondra izany hafatra mamy be izay tena hoe mamy anehoanao ny fahatsaranao tokoa fa Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao Jehovah ary tsy miova mandrakizay ianao. Tena Andriamanitra tena tianay ianao satria efa hatrizay hatrizay Jesosy ary mandrakizay dia araka ny teninao fa mbola misahirana ho anay ianao. Novo izany dia izany hoe tafity izany teny izany Jesosy tsy ho latsaka an-dalana tokoa ny izany fa tena latsaka ato anatin'ny fony tsirairay avy mba ampitombo anay ampahendry anay Jesosy ary mbola anatin'ny hoe variana ny sainay na mbola hoe akejay izao tontolo izao ny mafanahinay dia ampiverina anay ampody ny sainay indray izany satria man'Andriamanitra tena tsy mitsahatra amin'ny anay sy mbola mivonona mikarakara anay ianao. Dia izany mihitsy Jesosy no hitondrany ambavaka ho an'ny firenenay satria ny firenena io dia tena tianao tokoa Jesosy malalo. Maro ny mpivavaka amin'izany firenena izany efa tena manahirana anao mafy tokoa Jesosy satria mafiatoka amin'ny firenenay tena hoe be dia be mihitsy ny zavatra tiaraka ny sitraponao Jesosy mifanohitra amin'ny sitraponao ny fomban-drazana ny fiakofana amin'ny ny hazo sy ny sarivongany eto sy aroa tena hoe manao fomban-drazana isan-karazany izany rehetra dia tena hoe manohatra anao tanteraka mihitsy ny eo amin'ny firenena ao Jesosy anefa na izany ary ny misy amin'izany firenena ao Madagasikara izany Jesosy ireo malagasinay ireo dia mbola tsy mampiova hevitra aminao izany mbola tsy makivy anao Jesosy fa mbola vonona foana misahirana. Dia izany mihitsy Jesosy malala hoe saotranao lehibe dia lehibe izay ary mbola mangataka aminao Jesosy mbola hijerevanao an'ireo tsirairay avy Jesosy anisam-batan'olona isan-tokantrano tena hoe amin'ny alalan'izao teninao mamy izay nampitainao izao dia mba tena ho tafalatsaka ao anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy mihitsy izany ka hampatonga sainany eo Madagasikara anay ao Jesosy hiovan'ny olona rehetra ampiaika an'izy ireo fa tena mana Andriamanitra maharo-po tokoa afaka mbola hiova mandray tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Dia Jesosy malalo izany tolombavakay tena hoe tafita soany amin'ny firenenanay izany tolombavaka izany Jesosy akasika ny olona maro dia hibebaka ka hiverina ho endry amin'izay eo anatrehanao anome voninahitra anao ankalaza anao hiteranao. Amen. Dia raha isaraketsy Jesosy dia tena hoe misaotranao izany teny mamy izany ho tsakotsakonay iainanay foana ny izany tsy ho adononay izany anova ny toe-ponay manomboka izao izany teninao mamy izany dia misaotra Jesosy voninahitra teo anao irery ihany fisandratana teo anao mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra mijavavaka mamy be izany ranam-pahaviliana Jesosy mahalo-tianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany dia mahareza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ranam-bavy Maria Angela tamin'ny toriteny dia ranam-bavy Mami tamin'ny vavaka fanomboana dia ianareo rehetra nizara fahatsapana ianareo rehetra nanao commentaire ianareo rehetra tonga natrika teto na fohy fotoana na fohy toromaso Jesosy mahalo-tia ianareo tsirairay avy tombotra sy fahasoavana hatrany dia mahareza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola sika amin'irao lahatra Jesosy ka tahiny tompo velana soamatsarika dia raha-pizina etsika dia efa mioneto amin'ny sivy sasany takany mahazatra tafandriamanitra daholo akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afanao mino japeo akiradio misy totezaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina tahiny tompo daholo isika rehetra. Amen.